Ietry ny nofo ahatakatra ny saina, irehitra ny fanahy. Ietry ny nofo ahatakatra ny saina, irehitra ny fanahy. Amen. Faly miakapantsika tsararay avy isam-baravarana isa-tokantrano, faly tafaraka amintsika tsararay avy. Hatramin'ny maraina isika dia niresaka manokana zavatra tena mahasoa. Tamin'ny maraina isika dia nianatra isika momba ny hoe famaninitsika miala amin'ny fahotana. Hoy isika tamin'ny maraina hoe ny antsoina hoe fahotana dia ny fanaovana zavatra izay tsy andrasana ho ataoko, ary ny faharoa ny tsy fanaovana zavatra izay andrasan'Andriamanitra ataoko. Zany hoe ny fahotana zany tsy resaka fijangajangana ihany na hoe fangalaram-bola ihany, fa ny fahotana dia izao rehefa manao zavatra tsy nandrasana ho ataoko, na ihany koa hoe rehefa misy zavatra izay andrasan'Andriamanitra manokana ho ataoko anefa tsy ataoko le izy. Fidikana manaraka izao dia iresaka tsika ny hoe miala amin'ny ratsy fanao. Teneny hoe miala amin'ny ratsy fanao e. Tantara faharoa toko fafito andiny faefatra amby folo. Tantara faharoa toko fafito andiny faefatra amby folo. Galatiana toko fadimy andiny faefatra amby roapolo. Vonany ho ahitsy ve ianao? Androany zany misy karazan'olona anankiroa ianao an'ity afatra ity. Misy karazan'olona izay ho tenenina rehetra dia ho raisiny hoe tena tompo ovay koa, iova. Dia ny karazany faharoa indray dia hiteny hoe inona koa ty mifampitifitifotra ty. Fa engany mba leo karazany voalohany ianao. Teneny hoe misaoka an'Andriamanitra ka mahatsapa tena voatifitra hoe androany. Andriamanitra te hanamboatra zany. Galatiana toko fadimy andiny faefatra amby roapolo, tantara faharoa toko fafito andiny faefatra amby folo. Raisitsika amin'ny tantara faharoa toko fafito andiny faefatra amby folo. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tany. Raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako ho avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tany. Galatiana toko fadimy andiny faefatra amby roapolo. Fa zay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mba mifaniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Amen. Rahalasaka anabavy Jehovah Andriamanitra eto no miteny. Andriamanitra tenany mihitsy zany eto miteny, tsy hoe toriteny fa Andriamanitra no miteny hoe raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hasitrana ny tany. Enjana be izy anteniny zany. Izy tsy miteny hoe raha ny Filistina na raha ny jintirisy no manapa-kevitra ny hoe anetry tena ka hivavaka hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra. Fa Andriamanitra eto miteny zavatra mahagaga. Raha ny oloko, raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony, dia hiaino any an-danitra ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tany. Zany hoe ny problema an'Andriamanitra zany tsy ny Filistina, tsy ny Amalekita. Ny problema an'Andriamanitra zany tsy ny jentilisa, tsy ny Grika, fa ny problema an'Andriamanitra dia ny olona. Aveko fandroany. Ny problema an'Andriamanitra dia tsy ny olona ivelan'ny fiangonana, raha raisina amin'ny vaninandro ankehitriny, tsy ny olona ivelan'ny fiangonana, tsy ny olona mandalo eny ivelany, tsy ny olona mpananiany, tsy ny olona mpandrabiraby, tsy ireny ny problema an'Andriamanitra.
ny ao an-tranonao tsy le olona tsy mety mivavaka ny olana. Tsika manko ao an-tranontsika tena miteny amin'le olona anankiray foana hoe tena ty devoly-laty mihitsy ny problème ato, ty tsy mety mivavaka ty mihitsy ny olana ato, ty zanako maditra ty mihitsy ny olana ato. Ka lasaka anabavy eo tsy le maditra ny problème an'Andriamanitra, tsy le olona efa misy devoly ny problème an'Andriamanitra, fa ny problème an'Andriamanitra dia le olona. Averiko fandohany, ny problème an'Andriamanitra dia le olona. Misy zavatra andrasan'Andriamanitra amin'le olona, nefa le olony tsy manao an'ilay izy. Misy zavatra velan'Andriamanitra hitranga. Raha mamaky ny tantara fahotoko fafito ianao 9:13 dia hoy izy hoe raha miantona ny andro ka tsy milatsaka ranonorana, raha ohatra ka atsoko izy ny valala ho avy. Zany hoe misy zavatra velan'Andriamanitra tena mikorotana, misy zavatra velan'Andriamanitra tena tsy avokatra, misy ranonorana sakanan'Andriamanitra mihitsy. Satria maninona? Misy zavatra andrasan'Andriamanitra amin'ny olona. Avelan'Andriamanitra isy arety mandringana, zany hoe avelan'Andriamanitra isy fahafatesana. Tsy le olon-tsotra ny tediavan'Andriamanitra, fa le olona. Le mpanao amenina ty am-piangonana, le tonga mivavaka rehefa alahady, le tonga mivavaka rehefa sabotsy ho an'ny sabatista, reny olona reny misy zavatra andrasan'Andriamanitra aminy. Isika za misy zavatra andrasan'Andriamanitra amiko, za paster Aintso misy zavatra Andriamanitra, misy zavatra andrasan'Andriamanitra amiko. Ianao tsy haiko hoe neniza ny anaranao, nagalaiza ny anaranao, fa misy zavatra andrasan'Andriamanitra aminao. Ianao ny fanalahidiny, ianao ny tokony manao an'le izy. Raha ataonao le izy dia hoy izy hoe amelany helony ary ahasitrana ny taniny. Zany hoe ny fanalahidy amin'le famelan-keloka, ny fanalahidy amin'le fanasitranana, ka atonga le fahavokarana indray, atonga le fiainana iverina indray avy amin'Andriamanitra, dia tsy le filistina, tsy le jentelisy, fa le kristianina le mpino. Andriamanitra tsy mitady ny olona rehetra hibebaka vao hanao zavatra, fa misy karazana olona andrasan'Andriamanitra hoe ty olona ty misy zavatra andrasako aminy. Inona le zavatra andrasan'Andriamanitra amin'le olona? Teneny hoe olona andrasany anao an'le izy hoe misy olona veto, zay olona hitehaka mafy be. Inona no andrasan'Andriamanitra amin'ny olona? Raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako ho avy voalohany anetry tena ka hivavaka. Inoy tsara, anetry tena ka hivavaka. Faharoa, hitady ny tavany. Fahatelo, hiala amin'ny ratsy fanaony. Zavatra telo ireo no andrasan'Andriamanitra. Voalohany, anetry tena ka hivavaka. Andriamanitra zany tena mitady ianao hivavaka. Andriamanitra mitady ianao hanangana fifandraisana aminy. Andriamanitra le izy tsy hoe mitady ianao hamonjy fotoam-bavaka. Andriamanitra ka lasaka anabavy, ny tena tsona hoe vavaka tsy fotoam-bavaka fa fiainana personnel. Omaly raha nyresaka zay sy pasteur Jocelyn Ranjakson dia tonga tamina teboka manokana ny resaka mbola mianaka hoe ny tena marina ne zany. Ny tena marina tsy resaka isika eo mason'olona ny tediavan'Andriamanitra, fa le isika any amin'ny takotakony. Any misy zavatra jeren'Andriamanitra, misy zavatra ndraindrain'Andriamanitra manokana. Ianao zany tian'Andriamanitra hanana fiainam-bavaka, za tian'Andriamanitra hanana fiainam-bavaka. Eny manetry tena le izy, satria maninona? Le tenanao te hanao zavatra, le tenanao te hitondranao any amin'ny havia, te hitondranao amin'ny akavanana. Fa izao ahetrinao ny tenanao hoe zavatra ataonao aloha zao mivavaka, tsy hoe mangataka fa mifandray amin'Andriamanitra. Ho lehilahin'Andriamanitra goavana be zay hoe ny fanalahidy ny fivavaka misy valiny, na hoe vavaka misy vokany, ny voalohany indrindra dia relation, fifandraisana. Ka lasaka anabavy eo, rehefa mangataka zavatra amin'ny olona manana relation aminao ianao dia tadidio, tsy mitovy zany amin'ny hoe mangataka zavatra amin'ny olona tsy fantatrao. Rehefa mangataka zavatra amin'ny olona tsy fantatrao ianao dia mangataka fiantrana.
fa rehefa mangataka zavatra amin'ny olona fantatrao ianao dia manetsika fahitana fity. Ny olana dia zao, ny kristianina rehetra ny vavaka ataony dia lasa midina any amin'ny toerany hoe fiantrana, mangataka an'Andriamanitra mba hiantra azy ny olona amin'izao vaninandro. Satria maninona? Lasa fiantrana le vavaka fa tsy lasa relation. Lasa hataka anao anatin'ny vavaka fa tsy fifandraisana. Efa nampianariko teto amin'ity toerana ity, raha mandeha any an-dalana ka misy mpangataka mangataka amiko, nomeko mpangataka 2005. Fa raha misy olona tena akaiky any miteny amiko hoe mba mila vola maika be ka na miteny amiko ako izy hoe 2,5 millions dia meko anazy le 2,5 millions. Satria maninona? Ny anankiray ananako relation, ny anankiray olona tsy fantatro, dikan'izay fiantranana ataoko. Alasaka anabavy eo, lakle ny ho avintsika vavaka. Ndry vitsy ihany manao amin'ny vavaka. Tenenkeno akaikinao tsy ampy ny vavaka isan-kalady fa mila manangana fiainam-bavaka tsika hoe. Mila manangana relation miaraka amin'Andriamanitra isika, manjaka isaky ny mivavaka tsika dia mangataka. Za mba te antany ianao hoe rehefa mivavaka ave ianao inona foana ny ao anatiny? Ianao ve efa mba nanao blague tamin'ny tompo? Za misy fotoana rehefa mivavaka dia ohatry ny hitako za mihitsy Jesosy mime hoe tena ianao ty rangahafa mihitsaka samy olona. Satria maninona? Ny anahy manangana relation nataoko amin'Andriamanitra fa tsy mangataka isaky makany amin'Andriamanitra. Tenenkeno akaikinao, tsy isaky mahita ny tompo ianao dia mangataka hoe. Andriamanitra te hanana relation amintsika, te hifandray amintsika. Ny voalohany angatan'Andriamanitra ka mijery eo ianao, tsy miteny izy voalohany hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no tsy miteny izy hoe hiala amin'ny ratsy fanaony aloha dia aveo hitady ny tavako zay vao hivavaka, tsy zany teneniny tao, fa mialohany hoe hiala amin'ny ratsy fanao, le relation amin'Andriamanitra no natsangana voalohany. Tenenkeno akaikinao mila manangana fiainam-bavaka tsika hoe ao anatsara mila miresaka. Ny antsoina hoe mivavaka dia miresaka foana amin'Andriamanitra. Mahatonga ny fiainam-bavaka ao 10 minitra isaky mivavaka dia satria isaky ny vavaka ianao dia mangataka. Dia vao vita ny demandinao tsisy tenenina intsony ianao. Andriamanitra niofatranonay, niofatranonay, Andriamanitra mahay manao an'izay ianao. Vao vita le fangatana ny ofatrano, misaotra tompo fa voaraiko le ofatrano, mino an'izany tompo, amen. Dia eo amin'izay ianao le lany bala. Fika amintsika ireo milany bala rehefa vita ny 10 minitra. Satria maninona? Ny fomba vavaka ao tsina tsisy afa-tsy fangatahana. Fa ny zavatra tadiavin'Andriamanitra dia zao rehefa mivavaka ianao, relation natsangana. Tompo, hitanao zavatra nataonay androany. Le tagnina tomobily iny ohatry nahazo aina be tompo anatin'le tomobily, tena misaotra anao zay noho ny fiara reny. Dia miresaka tompo, moy enjana be koa le firenenaiky Jesosy. Za rehefa mivavaka dia gaga be anao, za le zalaty rehefa mivavaka. Satria maninona? Ny anahy tsy forme fa ny anahy relation. Ny olana dia zao, tsika kristiana ny tezaina atao anatina vavaka forme be dia be. Andriamanitra ny lanitra mitaingina ny lanitra ambony indrindra ianao, ny seza voninahitra ao lehibe dia lehibe, volamena no satroboninahitra ao ary rabatain'olombelona atao ambony lohan'olombelona satroboninahitra ao, tsisy mahazaka Andriamanitra ianao le mampitsoka ny rivotra avy any antsinanana ary ianao le mandatsaka ny ranorana amin'ny fiainanay resaka nanao tsisy tafalatsaka izany. Kalasaka anabavy eo. Rehefa miresaka mivadinao ve ianao dia tahaka izany? Madame Sandra, maheno veneny e. Ianao le miazona ny poketra. Existe? Za ve angataka mila vola ve dia teny amin'izany mivadika hoe aiza ianao madama tebo, tiany olona hita ianao le miazona ny poketra. Relation ve zany? Minao fa mbola tsy nanao an'izany na koa mivady? Tsy relation intsony zany.
rahasakanabavy eo andriamanitra mitady antsika anangana relation miaraka aminy teny hoe relation dia diavin'andriamanitra hoe fampiresaka amin'ny zavatra rehetra raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako voalohany indrindra nety tena